Dia hijery tenin'Andriamanitra zay ifampizarana etsika dia zay voasoratra ao amin'ny Jaona 4:9. Teny efa mahazatra antsika ihany kanefa ohatrany nafinaritra mihitsy nampahery ihany namaky azy dia tiako ifampizarana amintsika. Jaona 4:9, filazantsara ny soratan'i Jaona 4:9 ka ny 2:30 sy ny 2:30. Jaona 4:9, ny 2:30 sy ny 2:30. Dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy: raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo. Raha maharitra amin'ny teniko ianareo, Jesosy Kristy, dia ho mpianatro tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo. Jesosy Kristy zay rehefa tonga tety ambonin'ny tany dia tsy nanafina, satria izay ny marina fa nanambara tamin'ireo olona fanerasera taminy, ny jiosy moa tamin'izany zany ireo iresahndreo, fa nambarany fa zanak'Andriamanitra izy ary afatra avy amin'Andriamanitra no entiny lazainy, ary izay marina avy amin'Andriamanitra, izay nampianariny raiko ahy ihany ho izy, izany no ambarako aminareo. Ary ao anatin'izao resaka ifanaovana izao dia savoritaka be ihany ny olona fa marina fa mahalala an'Andriamanitra ireo jiosy izay miaraka amin'ireo eo sy miresaka amin'ireo, fa tsy tena manaiky na mino ny tenin'Andriamanitra, fa toatra mampifangarongaro fomba sy fomba zavatra fanao tsy dia mifanaraka loatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia nahatonga Jesosy niteny mihitsy manao hoe raha mahalala an'Andriamanitra sy tena manaiky an'Andriamanitra ianareo dia ahafantatra so anaiky fa izaho dia avy amin'Andriamanitra. Dia eto izy somary maningana kely, fa tao anatin'ireo jiosy ireo dia nisy ihany ireo izay nino azy, nilaza fa nino azy ary tena nanaiky noho ny teny fampianarany fa nino azy. Ary maharesy lahatra kely tamin'ity rehefa namaky an'ity dia ho an'ireo ilay mino azy ireo ny ilazany zavatra eto, ary ohatrany misy antanatohatra mahafinaritra ny zavatra ampianarin'ny Tompo ny olona izay mino azy eto. Ny zavatra voalohany izay ampianarin'ny Tompo dia izao manao hoe ny tenin'Andriamanitra, ny teny izay lazain'i Jesosy Kristy, sarobidy sy zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana. Ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra dia anisan'ireo ilay atao hoe fototra anankiroa izay tsy maintsy ananan'ny kristianina, tsy maintsy iainan'ny kristianina tena manara-dian'ny Tompo, fa raha tsy ireo no eo dia mandringa ary mampatahotra mihitsy aza ny fiainan'izany atao hoe olona manara-dian'ny Kristy na mino azy zany. Sarobidy ny tenin'Andriamanitra. Zavatra fantatritsika tsara fa ny fiainantsika dia miankina amin'ny tenin'Andriamanitra, ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, ny fandiniana, fitsakotsakoana ny tenin'Andriamanitra, ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, ary izay tsy afa-misaraka an'ireo dia ny fampiarana na fanatanterahana, fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Zany no zavatra izay hitantsika eo amin'ny fiainantsika, ary zany mahatonga amin'ny Tompo raha fa mino azy ilay olona, milaza fa mino azy dia tonga avy hatrany dia ampahafantariny fa ny tenin'Andriamanitra, izy moa amin'ny maha-Andriamanitra azy rahateo eo ambony eo izy dia miteny zavatra maromaro mihitsy mampilaza ny hoe zaho sy ny ray tena iray ihany izay, ary ny ray ny tena maniraka. Dia izay ny tenin'Andriamanitra sy ny tenin'i Kristy dia teny iray ihany, satria Andriamanitra Jesosy Kristy. Ka noho izany dia mila
miditra ao anatin'ny ten'Andriamanitra tsika amin'ny fiainantsika. Dia avy eo le antanantohatra zay lazaiko teo hoe itombona, iandrosoana, tsy miditra fotsiny ao anatin'ny ten'Andriamanitra fa maharitra amin'ny tenin'ny tompo. Dika zany a mitohy ao anatin'ny fotoana, tsy hoe efa vitako ity dia mijanona eo a, na efa voavakiko ry dia mijanona eo a, ary na dia ataontsika efa voavakintsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany azy io dia mbola mila mitombo amin'izany tsika mamerina an'io hatrany, satria tsy ho ary tonga dia ho azonao indray mandeha io baiboly ray manontolo io, na koa ho azo tonga dia voafehanao ray manontolo na ho voadinika ao ray manontolo. Fa tahaka ny izay indrindra mahatonga ny tompo manome ohatra ny amin'ny hoe ny ten'Andriamanitra da tahaka ny sakafo, ary ilaina hohanina isan'andro fa io no mamelona antsika. Dia izay zavatra ilaina aharetana, ilaina tohizana, ilaina maharitra ao anatin'ny fotoana manao an'izay zavatra isika. Indraindray azo ny fakapanahy ihany isika noho ny zava-misy amin'izao fiainan'izao sy ny firotorotoana sy ny fitototoana sy ny zavatra maro samihafa tsy maintsy enjehana, fa ilay teny indraindray no atao ambanin-javatra, zany hoe raha misy zavatra ilaina hajanona na tokony hajanona dia ilay teny, ny famakiana azy, ny fianarana azy no hajanona na indraindray atao somary enjikenjehana fotsiny ihany. Dia izay zavatra izay no ilatsika hialana, satria tsy ahafahantsika tena mandroso sy mitombo, zany atao hoe manao karazana tsirambina ny famakiana ny ten'Andriamanitra zany, na manao hoe efa vitako ny betsaka amin'ny ten'Andriamanitra, na efa tonga atsy aho, fa mila mitohy. Ary ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao dia mila miditra ao amin'ny fankatoavana, famakiana, fandinihana ny ten'Andriamanitra sy fianarana ny ten'Andriamanitra isika. Apetraka ny tompo tsara hoe raha maharitra amin'izany teny zany. Dia eo amin'izay indray le miakatra hoe mpianatro ianareo. Ilay mpianatra dia manaraka ny dian'i Kristy, manaraka ny fiainana izay niainan'i Kristy, na koa manaraka ny fiainana, fomba fisainana, fomba fanao zavatra izay ampianarin'i Jesosy Kristy. Tena misy zavatra iainana mihitsy zany, fa tsy ohatran'ny hoe fahalalana fotsiny. Manana fironana mantsika amin'ilay mpianatra manao hoe olona mahay, mpianatry ny zao na mpianatra zao, fa tsy izay no atao hoe mpianatry Kristy, fa ny mpianatry Kristy dia miaina tahaka ny ainany, ary manatanteraka ny fampianarana izay nampianarina, mampiatra izany. Dia toina mpianatro tokoa, zany hoe io ilay tena ahafantarana fa mpianatra isika, mamaky ny teny, mino ny teny, mampiatra ny teny, maharitra n'izany, mitohy. Dikany dia hoe eo amin'izao fiainantsika izao mety misy fiovaovana, ny zava-misy, ny trangan-javatra, ny toe-javatra misy, ny sahala amin'izany, ohatra hoe raha tsy jery afa-tsy ny lay nisin'ny hoe ame anara-pahasalamana teo isika, tao anatin'ny azo lazaina hoe indray mpimaso dia miova tanteraka daholo ny zavatra rehetra, miova tanteraka. Fa ao anatin'izany fiovaovana zany, na ao anatin'ny hazakazaka sy ny firotorotoana, dia ao isika no miaina foana ny ten'Andriamanitra, mianatra foana amin'ny Jesosy Kristy, ary misy zavatra foana azosika ampiarina eo amin'ny fiainantsika amin'izany atao hoe mampianatra Kristy atsika zany. Zay angamba ny ataontsika akapoben-javatra. Fa rehefa avy eo izy amin'izay ifandraisantsika amin'izao hoe tsika ao anatin'ny tohivaka amin'ny fahamarinana zao, dia ilay tohiny eo amin'ny andininy faharoa amby telopolo manao hoe ny ten'Andriamanitra izay idirantsika dia io no anisan'ny antoka ny ahafantarantsika ny atao hoe marina. Io no antoka ahafantarantsika ny atao hoe marina. Ny tenin'Andriamanitra no manazava ny saintsika, ny tenin'Andriamanitra no mampianatra antsika ny atao hoe marina. Misy ny atao hoe fahamarinana ara-tsiantifika, misy lalànany daholo ny zavaboary, misy an'ireny. Reny angamba dia fantatsika koa fa marina, satria lalàna mipetraka. Nefa rehefa tena torona akaiky dia mbola
famarinana araka an'Andriamanitra ihany, satria lalàna napetrak'Andriamanitra ho an'ny zavaboary sy ny zavatra misy renydretreny ka tsy azony zavatra rehetra iodivirana. Andriamanitra nametraka an'ireny ihany koa lalàna zay efa tsy maintsy tanteraka raha teo eo amin'ny tontolo izay iainantsika. Marina koa reny. Fa ireny rehetrarehetra ireny aza dia marina, miankina amina fahamarinana dia ny fahamarinana izay ambaran'Andriamanitra ny momba azy, ny momba ny zavatra rehetra natao, ny lasany ankehitriny, ary ny momba ny zavatra ho avy izay efa omanin'Andriamanitra raha teo, ampahafantarany antsika fa tsy ity fiainana ity ihany ny fiainana, fa mijanona eo amin'ny fahafatesana ny fiainana eto. Raha toa misy ka tonga ka miakatra miaraka aminy dia miaraka aminy ihany ny olombelona, fa rehefa avy eo dia hisy tany vaovao sy lanitra vaovao, sa ity tany sy lanitra ity ho levona izay efa voahozona noho ny fahotana, fa hisy fiainana mandrakizay any amin'ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Ampahafantarin'Andriamanitra antsika izany fahamarinana izany. Ilay atao hoe marina izay ambaran'Andriamanitra sy ampahafantariny antsika eo amin'ny fidirantsika eo amin'ny ten'Andriamanitra, dia hananantsika fomba fijery araka an'Andriamanitra momba ny zavatra rehetra, ny zavaboary, ny zavamisy, ho aiza izao fiainana izao, avy taiza izao, ho aiza, inona ny zavamisy ary inona ny dikan'ny zavatra misy izao. Izany rehetrarehetra izany ilay atao hoe fomba fijery araka an'Andriamanitra manoloana ny fisiana rehetra, manoloana ny tantara, manoloana ny maha-olona ny olona, manoloana ny ho avy ny olombelona, ny ho avy n'izao fiainana izao sy ny tontolo misy izao. Izany rehetrarehetra izany dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ahalalana ny marina momba an'izany. Ary tsy marina kapobe ohatran'izany fotsiny, fa marina manokana koa aza izay miatra eo amin'ny fiainako manokana, ny fiainan'ny fianakaviako, ny fiainana fiarahamonina misy ana, ny fiainan'ny fireneko. Misy marina ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika izay ao anatin'ny teniny no ahalalana an'izany. Ka ny olona izay mangetaeta sy te hiaina ny marina dia olona miditra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, fa io no mampahafantatra azy ny marina, io no manazava ny sainy. Ary misy ataoko hoe misy faritra anankiray izay anekena an'io dia ny atao hoe finoana. Misy indraindray tsy hoe no izy azo ny saina na takatry ny saina hazavaina ny mahatonga azy ho ekena ho marina, fa no izy ambaran'ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, nahary ahy sy mitantana ny zavatra rehetra, fa misy indraindray tsy takatry ny saiko mihitsy, na tsy azoko hazavaina sy tsy haiko hazavaina, fa satria Andriamanitra no niteny azy dia finoana no andraisako azy ka ataoko hoe marina. Izany ihany koa dia ao anatin'ilay sehatra izay ilaitsika hanekena an'Andriamanitra sy ny fahamarinana ambarany amintsika. Ary amin'izay izay lafin'izay azy no ahitantsika indraindray fa na tsy ny saintsika hazavaina aza ilay izy dia ataon'Andriamanitra mitranga dia izay vao hitantsika hoe ay ve marina ilay izy. Tsy haiko ny manazava azy na mandrakizao aza indraindray fa tena mbola ataon'Andriamanitra hoe izany ny marina. Hitantsika zavatra betsaka ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Ahoana moa no nisy olona izay nandeha fotsiny izao dia andehandevona ilay mpitondra tena ny zanany anankiray taonaina, dia rehefa mifanena tamin'i Jesosy Kristy dia nitenenin'i Jesosy Kristy dia nitsangana ilay maty ka velona. Saina inona, fahalalana inona mandraky ty androany ity dia hitantsika fa ny fahaizana mampahalalana na ny siansa dia tsy afaka manazava an'izany, ary miezaka angamba, miezaka eritreritra hoe amelona ny maty, fa hatramin'izao mbola tsisy an'izany, satria tsy izany nataon'Andriamanitra ho lalan'ny fiainana, fa ny lalan'ny fiainana nanota ny olombelona dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fahafatesana ny tambon'izany dia tsy maintsy miatra amin'ny fahafatesana ara-nofo. Fa rehefa Jesosy Kristy kosa no tonga eo sy eo amin'ilay toerana eo, no ilay teniny dia nampitsangana amin'ny maty izy, tsy hainy saiko hazavaina, fa fantatro fa rehefa miteny ny Tompo dia marina, dia ekeko izany. Diso hevitra mihitsy aza Marta sy Maria tamin'ny fotoan'andro rehefa ohatra ka niteny Jesosy Kristy momba ny hoe hitsangana ny anadahana ao, dia fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny andro farany, satria no niteny hoe fiainana mandrakizay ho an'izay mino.
marina koa zany fa hain'ny tompo koa no mampitsangana ny maty raha tiany zany ka misy antony fa fantatry ny tompo fa ny tena fiainantsika ne raha mijery ny Hébreux 1:10 tsika dia tsy eto amin'ity tany ity kory azy fa any amin'ilay fiainana mandrakizay sy ny fanjakana mandrakizay zay tian'Andriamanitra iainantsika io zany ampandalovana fahafatesantsika fa miakatra makany amin'ny fiainana mandrakizay ao amin'ny tompo no faran'izany fiainana eto zany ohatra ny ahitakarantsika hoe misy marina zay tsy hain'ny saina zavaina fa nefany tenenin'Andriamanitra ka noho izany dia marina ary io teny io no mampilaza amintsika fa ny ahafantarana ny marina rehetra dia satria miditra ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Io no manazava ny saintsika, io mampahafantatritsika amin'ny marina. Fa ny dingana miakatra kely ndray noho izay zavatra izay fiakarana indray amin'ilay hoe mino an'ny tompo dia nampianarin'ny tompo dia izao manao hoe ary ny marina no ahafaka anareo tsy ho andevo. Marina afaka anareo. Lay endrika zay ampahafantarin'ny tompo antsika eto dia manao hoe manafaka ny marina. Ny marina fantatra, ny marina iainana dia manafaka. Namaky ny Isaia 4:4 aho ny 4:4 ny Isaia 4:4 manontolo no vakiako fa manao ohatran'izay mantsy no anisan'ny mba fitaizam-panahy ihany koa zany ezahako atao dia hoe mamaky tenin'Andriamanitra isan'andro ary tokony zany daholo mpino rehetra sy mivavaka isan'andro dia tao anatin'ny teny Isaia 4:4 io no teny vakiako androany. Dia ny 5:4 mahafinaritra be fa ohatran'ny mahavariana ilay teny Isaia 4:4 ny 5:4 zao lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe mitsena izay mifaly hanao ny marina ianao. Ohatran'ny zava-baovao tamiko indray izy hoe mitsena izay mifaly hanao ny marina Andriamanitra. Misy zavatra ohatran'izany asehon'Andriamanitra amintsika hoe rehefa miditra ao anatin'ny fahamarinana ny olona dia misy zavatra ohatran'ny somary manokana mihitsy ataon'Andriamanitra. Le olona tena tia mandeha marina, manao ny marina, mifaly ary mahafaly azy zany hoe manao ny marina zany fa tsy ohatrany hoe terena izy na salam'izany. Na inona mety ho vokatry ny fanaovana ny marina dia izy faly satria zay fanaovana ny marina izay koa no tadiavin'Andriamanitra aminy. Dia misy an'izany io teny io manao hoe mitsena izay mifaly hanao ny marina Andriamanitra. Tena mahavariana be mihitsy. Ohatran'ny hoe ianao zany mandroso amin'ny lalana anankiray hoe andehanao amin'ity marina ity, indraindray aza misy teny koa manao hoe izay manao ny marina ohatran'ny tao manolo tena ho baboin'ny sasany. Zay no ohatran'ny tao zava-misy, hay ao anatin'io zavatra io Andriamanitra fa manao hetsika mihitsy hoe mitsena. Izy no tonga, izy no avy manatona an'ilay olona mifaly manao ny marina. Dia tena mahavariana mihitsy ary ny zavatra ambarany eto koa fa mety ho betsaka ny zavatra ambaran'Andriamanitra mikasika ny hoe manao ny marina dia inona no ataon'Andriamanitra fa ny anankiray tokoa dia hoe manafaka Andriamanitra, manafaka ny tompo. Rehefa miditra ao amin'ny marina ny olona hay fahafahana no entin'izany atao hoe manao ny marina zany. Rehefa tena mandinika ianao ny olona mandeha amin'ny tsy fahamarinana, izy tsy miaiky fotsiny fa misy zavatra be dia be mamatotra azy ny fanenjehan'ny eritreriny ary zava-misy moa rehefa manota ny olona ka miditra amin'ny fahotana anankiray dia tsy miala amin'iny izy fa mbola mitahiry an'iny dia miteraka fahotana hafa indray dia manomboka me voafatotro zany izy dia manomboka ny fiainany manjary lasa fiezahana mandositra ny ahafantarana ny marina foana. Dia voatery mandainga rehefa nangalatra dia rehefa mandainga indray dia metsara velatsia dia rehefa metsara velatsia indray dia voatery mbola mamerina mandainga. Zavatra ohatran'izany ny ataon'ny tsy fahamarinana eo amin'ny fiainan'ny olona ary tena voafatotra ny olona tsy mivelona amin'izany atao hoe fahamarinana izany. Fa rehefa marina ny olona ary zany aza ny idirantsika voalohany eo amin'ny tompo dia miaiky ny fahotantsika marina ekeko ny fahotako ratsy ny vitako rehetra, ny lainga, ny halatra, ny falotona rehetrarehetra, ny risoriso ny kolokolo zay efa natao hatramin'izay, ny fisolokiana sy ny maro samihafa mety ho be dia be ny nataon'ny olona fa rehefa marina eo anatren'Andriamanitra izy miaiky raha eo tena mpanotana. Efa nataon'ny tompo ohatra zany manao hoe nisy anankiray tsy nasany traka akory fa teatratra teo izy fa nahatsiaro tena hoe
manota dia navelan'ny tompo. Fa le anankiray mitraka mitehatratra ihany koa ngamba fa amin'ny fombafomba sy ny salam'izany fa te haneho fotsiny aza teo anatrehan'ny tompo manao hoe za ane ka tena marina mandoa ny ampahafolony solila mandoa an'izao dia hoy ny tompo hoe tsy navelany eloko zany fa le marina eo anatrehan'Andriamanitra le tena manao ny marina tsy amin'ny fibebahana ihany fa miendrika fiainana rehetra amin'ny teny, amin'ny asa, amin'ny fitantanana ny ara-bola, amin'ny fanaovany zavatra any amin'ny borosy salam'izany reny no atao hoe olona afaka satria ahafahany fahamarinana izy tsy manenjika azy ny eritreriny. Mety misy vesatra noho ny fahamarinana izay ataony noho ny ataony hafa tsy manao ny marina fa izy kosa dia tena mahatsiaro fahafahana amin'iny amin'ilay fanandevozany fahotana. Zay rehetra manota dia andevony ota zany ny fampianaran'ny Baiboly. Zany hoe fahotana, tsy fahamarinana dia fahotana ary andevony ireny. Ny olona mieritreritra hoe izy no mifehan'le ohatran'izao, mifehan'le ohatran'izao fa ny tena marina raha vao miditra ao anatin'ny ota ny olona dia ny ota ny mamatotra azy sy mangeja azy ary betsaka ny tsy afa-miala intsony satria manandevo ny olona, ny saina, ny fomba fisainana dia tena voafatotra. Fomba fiteny tsisy dikany mihitsy indraindray ny tenenana ratsy fa voafatotra dia lasa mandeha azy. Misy ny voafatotry ny lainga hanika na dia ny ilazany marina aza dia efa tsy mety aminy intsony fa ohatran'ny raha vao miteny dia ohatran'le mandainga foana no ohatran'ny to tsy fantany akory aza indraindray fa maninona fa voafatotra izy dia mandainga. Zavatra ohatran'izany ny zava-misy fa rehefa mahalala ny marina ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika dia io marina io manafaka antsika ihany koa, manafaka ny olona. Ary na eo amin'ny sehatra firenena aza dia heverin'ny olona fa ilay fanaovana an'izao sy le fanaovana an'izato eo amin'ny resaka kolokolo sy ny salam'izany ka manjary lasa zary fiteny manao hoe mahalala fomba ny fanaovana an'izany. Heverin'ny olona fa zany no mampandeha ny rahatsia tena manandevo ary mamatotra ny firenena sy ny fiarahamonina sy ny asa fanaovan-draharaha sy fandraharahana eo amin'ny tontolo izay misy ny tsy fahamarinana. Fa rehefa ny marina no avelan-jaka dia manafaka izany, dia manafaka tanteraka izany. Zany no ampianarin'ny tompo antsika. Raha mino ny tompo isika dia izay ny lalana. Miditra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, mankatoy izany tenin'Andriamanitra izany, maharitra amin'ny fanaovana an'izany fa tsy hoe rehefa misy sedra dia manjary miala indray amin'iny fa ny anatin'ilay sedra aza ny voamaika hidiranao amin'ny tenin'Andriamanitra dia mitombo isika amin'izany, miakatra tanan-tohatra anankiray indray amin'izany. Ary ao anatin'izany faharetana izany no mahatonga antsika ho mpianatra ihany koa. Miaina tahaka ny Kristy, hitan'ny olona fa epistily velona, hitan'ny olona sy fantatry ny olona ary atsapan'ny olona koa sy andraisan'ny olona fahasoavana, atsapan'ny olona ny fahatsarana satria fanasina sy fahazavana. Ary ao anatin'izay dia mitombo amin'ny fahalalana ny marina sy ny fiainana ny marina ary dia mahatsara fahafahana amin'izany sy manafaka ny hafa koa mitondra fahafahana any amin'ny hafa satria mampiaina ny hafa amin'ny marina rehefa mifanerasera amin'ny hafa eo amin'ny fandraharana fanaovana ny marina dia manafaka ny hafa ihany koa ary atsapan'ny hafa fa misy fahafahana ny fiainany fa tsy voatery hanao tahaka an'izay tsy maintsy atao any amin'ny hafa ilay olona rehefa eo aminao satria manao ny marina. Izay no tena afatra nahaterin'ny fo izay tiana nozaraina fohy tamintsika dia ho an'Andriamanitra irery eny amin'ny voninahitra ary sika rehetra kosa mba samy hitombo ao anatin'izany fahasoavana izay ao anatin'ny marina izany. Dia hiaraka hivavaka isika maranana izany teny izany. Misaotranao izay Andriamanitra ao amin'ny anaran'i Jesosy fa miteny aminay isan'andro ianao ary miteninao dia mampafantatra anay fa ao amin'ny teninao izany no ahalalànay ny marina izay hanafaka anay amin'ny fanandevozana. Misaotra Tompo, ampio izahay hiorina sy hanorina tsara ny fiainanay amin'ny fahamarinana ny teninao.
ka ny hafantaranay ny tontolo misy anay ny olona ny zava-misy ny tantara dia satria ny teninao ny manazava ny sainay. Dia misaotra ray malala, mipetraka aminao zao toivaka amin'ny fahamarinana iantsonao anay izao, mba tena ho marina tanteraka eo anatrehanao izay, na mafy aza sy sarotra azy ary be ny fakapanahy, dia ho mpandresy izay eo amin'ny fiadiana ho an'ny fahamarinana. Misaotra ray malala, misaotra noho ny teninao dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen.